fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupeanareo zao ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara nosoratany Clément R nampitondray ny lohateny hoe adidy sa fitiavana. Novelomin'ny Vero Anitra, Tovo, Karina niaraka tamin'ny Prinsia, Miranto ary Saloy. Nandray fiosinana totosa, Tovo Ndriambololona. Studio ny Brod. Tena raiko tory miankoha aketo anelako teto rivo marina mafy. Rivo a Rivo iaina ahoana tena raiky tory amarana. Tsy maninona ka tena reraka ne ianao zany tsy reraka zany aka sambatrery aho zao mandinika anao ko aza manao izay mamenatra ka hita fa zaniko tena marina nge zany fa tonga teo tokoa aloha mamanareo alina dia nasaiko nodina tory fa hitako hoe tena reraka be izy mantsy. Zany ve? Dia ahoana hozy izy? Teny aingo fotsiny izy hoe efa nahatsiaro teny ry dia faly be fotsiny izy avy eo. Tsara resaka eriny ianareo zany. Ay azy iny izy Ianjo faly be za mahita anao. Zany tsara zany rehefa faly ndry. Salama tsara ve ndry? Salama fa leko fe tena henoko mirirotra be ilay ato amin'ny kibo. Azafady fa manapaka resakareo fa ianjahoana koa moa e neninao ve dia atsoinao amin'ny anarany ry aina ao fa azavainy enany la miadana eo zay fa za koa mantsy mbola andeha hiasa. Ay eny ariko Ie dia tia misy vola hividiananareo sakafo sy fanafody izay asain'ny dokotera vidiana. ka lenomenao iny aza nge mbola misy ambony be dia be fa adiniko tokoa ny namerina azy tany aminao tamin'ny maly alina. Aleo andry ry fa tsy voavidy volana izao fanampiana ataonao aminay izao e. Ka zany tsy mitady tambony aminareo raha manampy anareo ohatran'izao hoe. Eny fantatro izany ka fa tazomy amin'ny fotsiny. Tsy manaiky an'izany kosa ka nareo rehefa mampalahelo kely ariva dia mbola andray ny volanareo indray za aza nge ny tokony hanome anareo e. Tia raiso fa tara e. Mazotona eny. Misaotra zanako ka tantara ao amin'izay ary ny tantaranareo reto fa tena malasa ny saiko be mihitsy Aleo fa ho tantaraiko anao e. Mipetra tsara ary aloha ianao. Ndao ary fa mihaino anao e na zany aza tantara ao milamina sao dia marary eo indray indriko. Zaho amin'ny larobieriny indry no manao an'ilay mission fa anniversaire anay roa vavy mantsy amin'io dia asaiko makaty izy manao fety. Ie madame. Mazava ho azy fa tsisy olona mihitsy ao aminy amin'io. Eny tompoka voaray izay madame Zay ihany ny lavako andry fa andana toy izy ny raharaha andry fa misy olona iny. Eny ary tompoka. Dia tena tsy mahenjy aneritreritra mihitsy ve tia raha matoty amin'izany zavatra kasainy atao izany amin'io ray tapo aminy no anaovany an'izany. Ahoana kira vavy Salama tsara kia. Tsara izany. Za koa salama tsara ka vavaondry ary Ie misy vaovao tokoa kia. Nandinika aho aky. Aleo mba aty amiko indray manao fety amin'ny anniversaire antsika fa
ohatra mba any amindry foana mantsy isan-taonako. Tsy maninona ka mety daholo izany. Izay ve dia ho asiantsika olany. Fa mba hampindry kely amin'ny vola amin'ny resaka organisation a. Tsy maninona kia. Dia mianta mba hindramako indray aloha ny camion iray fa rariva fa misy entana livrena betsaka mantsy ery amin'ny croisement. Tsy maninona ka aleo fa tsoa kely aloha ny chauffeur mba hiomanana e. Eny akia te misaotra akia raha vavy a. Tsisy fisaorana retsy a. Ilay anankiray koa ny tena miasa e. Aza misalasala mihitsy indry. Izy ary mba hifanampy eto amin'ity fiainan'ity raha tsika sindry e. Izay fa mazotoa aloha indry ka. Eny ary kia. Ohatra mitsikatsika ry kala-mpamosavy manemy amin'izany. Be tsara velantsy. Raha mba fantatrao mantsy anta hoe feno felonanao io raha vavinao izay miresaka aminao io. Tonga soanareo e. Ie, Mandro soa aty amin'ny lalindalina rivo a. androso tokoa moa izany ka. Dia aza mihafahafa moa e. Sady tsy tonga tany ary aina fa azafady a. Voandrava dia napiritra ny kely mba hivatanandriam-pilaminana. Tsy maninona ka misaotra. Efa nazavain-drivo azy izany anja fa aza matahotra. Ay, Tena milamina tokoa aloha ato izany ka. Ohatr'ireny 4 volana ireny tsy tato nefa voaherinandro vitsivitsy. fa atao ve tsy ambalatabatra etsy rivo ilay sakosy azafady fa avy eo alamako a. Eny tompoko, ie. Dia misakafo hariva vao mody fa sao dia maika hody eo a. Izany ve? Izay mihitsy anja. Tazomy mihitsy fa jere mody mba mijery lera amin'ny finday eo. Eny ary ao fa hiaraka hisakafo aminareo aho izany vao mody e. Izay mihitsy. Fana izany aza aleo aloha mba hiantso kely vetivety ny any an-trano fotsiny aho fa sao dia mitaitaina eo mantsy ry zareo. Za mantsy teo efa niteny hoe hody eo aho fa rehefa afaka kelikely eo fa eto akaiky kely eto ihany aho. Ay, okey. Atsoa mihitsy ry zareo. Fa azao tokoa ary anja. Ie, ahoana ki. Fa ahoana moa ny fahafantaranareo sy rivo fa mbola tsy nanontaniako azy mihitsy izay. Ary ny averiko fa efa nitantarainy tamindriny e. Efa niresaka zavatra betsaka ihany izay fa izay mbola tsy niresahany mihitsy. Ay, izao ary eno tsara. Tamindry le tsy nahatsiaro teny iny a, dia nentiko tao amin'ny urgence. Rehefa voaray an'ny dokotera indry a, dia latsaka ny ranomasoko noho ny fitaintainana ny amin'ny aindry. Kinanjo eny ny stovolahy mipetraka teo akaiko dia nampahireziny teo a, dia izay. Ay, ve izany e. Dia nahery ve ianao tamin'ny fampahirezana natao? Ie, tena nahery tokoa e. Tena hitako nahery tokoa izy tamin'izany ry aina. Anga fantatrao izany resaka izany e. Ianao anie niresaka tamin'ny telefona teo e. Ka tonga dia fantako fotsiny hoe ny tantaran'ny onanay sy anja voalohany nareo. Ary izy mahay maminany a. Hita ho aka. Ie, fa aleo aloha hikarakara sakafo amin'izay ary fa sao dia alina be koa rivo ka. Na izany aza aza migoropaka moa e. Za nge efa avy nianjo ny tany an-tranonay teo e. Izany? Eny ary ao ary fa tsy hikoropaka e. Ie. Tsy fantako tsony ny andro amin'ilay matory lavany amin'ny hopitaly iny. Sy talata ki androany a. Dia 20 oktobra ny daty. Ay moa, misaotra. Tena raha-pitso alarobia ilay émission marina mafy. Matahotra ihany izany fa tsy fety ny ariko. Ahoana ki anja? Salama madama, ianao manahoana? Tsisy adinindry ve? Tsy adiniko lera riva ka aza matahotra ianao.
dia tsy mba miarahaba akory veky indriko aniversairako ngeky androany e. Ay, rahabaina madama tratra ny tsingeritaona nahaterahanao ianao dia mirary soa be lehibe. Misaotra kia dia mba mitsikitsiky moa e, farany hitsoaka daholo ny clientko mahita andry. Ie madama, ino raha vavinao fa hiala aloha za? Joyeux anniversaire kitsika. eny tokoa dia mirary soa antsika roa vavy kia. Efa tsy androko ery izany le hitsoka labozia amin'ny gâteau rarivako. eny tokoa e, tiary ilay participation teneniko andry e. Merci kia. Dia efa amin'ny fito izany le rariva satria mialavo mivarotra eto vao mikarakara an'izay dia tsy ampiana moa izany ndry. Ka le gâteau fotsiny anie no alaiko amin'izay e, fa efa karakarain'le mpanampiko ny ankamaroany. Ok ary milamina izanyko. Mba fomba ahoana koa ary nahazoan-kiala hianatra nyity lakile andravaviny ity e. Eto aho izany no mitsofoka. Dia miakatra amin'ilay tohatra voalohany ozy izy dia avy eo manaraka lalatsara. Dia ity ilay tohatra faharoa nolazainy dia miakatra any koa izany. Dia ity varavarana voalohany ity ilay izy arak'ilay nolazainy. Dia izaho amin'ireto lakile be dia be ireto ary ny mamoha an'ity e. Tsy maintsy andramana tsirairay izany retoko. Ndraso hoe asa ataoko amin'ity iray ity aloha. Ohatran'ny tsy izy tiako. Ary ity iray ity indray ary aloha e. Iny fa mivoa ihany. Io izany ilay table de nuit io akaiky ny fandriana io. Tena izy mihitsy tiako tsy isy ankoatrin'io ary atoko. Aleo sokafanareo hoe ie, tena reto daholo ny taratasy momba madamy Anta. Ity izao karapanondro dia ity ilay chèque. Dia ity indray ny carte bancaire. Ie, izay no ilain-kiala ratsy iny. Dia reto ambony reto izany ajanonako. Ary aleo andeha amin'izay fa sady mbola maika amin'ny an'ity lakile ety an-kiala hianatra. Dia ela be rika indrika. Za efa mitaitaina be rika. Hoe eto aty aingana ilay zavatra fa maika hiverina. Saika tsy hitako anie ny lakile an'ilay chambre any ambony fa be loatra e. Eny e, fa reto ilay izy madama. Reto mihitsy ilay tedaviko. Ary dana amin'izay miala maingana any amin'izay fa soa isy atsikaritra eto. Sady za maika merina ny reto lakile reto any amin'ny poketra ny kiala Anta. Izay izanyko. Ie, dia tapitra hatreo koa ny fifandraisantsika sindry aza miverimberina hita amin'ny masoko ety intsony. Mora te-gadra dia tongava. Voaray izay madamy Anitra. Venoma ianao. Tsy maintsy vao maraina be izao kiala iny dia efa any amin'ny banky. Andritra ny vola be andravavina. Aleo tsokoana rehefa makany dia arahana tsara izay asiana ny vola. Tsy maintsy ataony any amin'ny toeran-kafe satria matahotra ny otratra izy. Ritra tsara izay kontinao ry Anta kely eo.
Mila mitady toerana azo antoka anafenana an'ireto aloha mandra-pa zany. Tsy poesa mantsy raha vao atao any amin'ny compte reto satria tsy maintsy enga amin'ny fanady adinako. Aleo rangahy atao ary amin'ny tranonay taloha ary dia atao any ambanin'ny gorodona. Tena izay mihitsy. Fa aleo alaina fotsiny aloha ilay vola omenan'ilay informaticien banque ilay namafan'ilay apahana vidéo nisy namaka an'ilay vola teo iny. Roa tapitrisy reto. Reto izany no omena azy dia sy efa aizany manazava azy ihany rangahy fa tsy rarahako intsony. Vikiviky ary madama be mitondra ny vola izay nangalariny ry apitry. Io fa nandray taksi. Aleo arahana dia hita eo izay mafikana. Taksi! Tena lavitra izany ka. Sady mangina ilay toerana satria tsy mba misy olona mihitsy manodidina azy. Ary efa niala. Aleo ahy hijanona eto taksi a. Ity volanao fa misaotra. Aleo arahako eny midina amin'ny fidinana iny. Iny fa nitsofoka. Ary toa tsisy olona mihitsy ao amin'ilay trano izany fa toa mety daholo ny varavarana rehetra. Tranondrazana angamba mitonka. Iny manaraka ny lalan-tsara iny. Ndraso e? Asa izy teo? Iny nitsofoka ao iny kay. Aleo tsy manatona kaiky kely eo sao tsy kariny io ka. Efa hitako fotsiny izay ny trano nidirany. Voalasa io dia dia makana eo. Efa lasa. Aleo hidirako any amin'izay. Efa tsy maintsy poirina ity varavarana ity. So ihany afa nitondra an'ity afaka anapoirako an'ity. Rasa ary aloha. Mafy izy izany. Rasa aloha. Zay. Aiza toerana nasian-kiala ny sakosy feno vola iny. Ato nefa tsisy entana. Ary ohatran'ny manemy be ilay gorodona vao hitsahana. Tena atao ambany gorodona ato izay. Aleo aloha ingana mafy. Rasa aloha. Matin'ny tanako. Tena io marina mafy. Aleo entina mivoaka tato dia mody aingana aloha. Inona koa ty hoentina amin'ny sakosy ity? Sady toa sevitra be ry. Midira ty aingana aloha ndry e. Inona daholo ireo ry anja? Anizy ireo? Kalma aloha ndry dia no tsara. Ity aloha eo varavarana io aingana ndry e. Alefaso ary dia miainanao a. Tena mangovitra be marina mafy. Zao kiny tantaran'io vola be io. Zany ve? Ie, dia izay nitondrako an'ireo vola be ireo aty. Dia inona no ataontsika? Ka izany mihitsy hoe vao mieritreritra ny tokony ho atao mihitsy aho io izao. Aleo averina amin'ny madama anta io vola io fa mampalahelo izy ka. Ka ny fomba ahoana kia? Tena olona efa maty fanahy anie io madama antra mpampiasa io e.
rehefa nataoko ny fandiniana tsy mahamenatra ny mihitsy ny anakadranara sendra hita ny tapikeny aho. Ny fivarotana n'izy roa vavy koa mantsy tsy dia mifanalavitra loatra. Ndry izao tsy fantany fa ny olana dia tiandrivo avy ny didin'ity. Mbola tsy mahazo mibata zavatra mavesatra sady tsy afaka mandeha irery. Ary rarivo no asaina miantso madamy anta makaty an-trano. Dia inona no teneniny any aky rehefa tonga any izy a? Dia azavaina arak'izay fotsiny ko. Tsotra be izany. Ie, tsotsorindriariana izy izany e. Aleo aloha dinihana tsara ka dia mba paikady mipetrapetraka no atao. Ka ny fotoana mandeha ihaniko. Sa aleo ary raha alina no makany madamy anty. Maizina mantsy dia tsy atahorana ho hita mihitsy. Efa izay ary ny feon'ny tômôbila andrivo izay fa andeha hanao pansement any amin'ny hôpitaly izay. Ndana ary e, dia endry tsara. Za rehefa endry foanako. Masotoana reo e. Aleo atao atsy amin'ny baoritra fasiana korontana atsy aloha ity sakosy ity so sananatria misy miditra tapika eo dia mahasosotrako. Fa inona ho aty mahavariana be amin'ny malalako hoe misy inona? Misy zavatra mampiasa be ny saiko mihitsy lesy a. Dia tsy azo tantaraina amiko ve? Tsy hoe tsy azo tantaraina fa fomba hitantarako azy mihitsy tsy hitako hoe ahoana. Tsy hitako hoe ahoana. Tantara ho amin'ny fomba izay aizandry azy eo moa hoe. Ay, izao ary misy vola be an'olona izay ho ao an-trano ao amin'izao. Dia izao ny tantaran'io. Fa vola be ahoana? Tantarao tokoa hoe zany veky? Dia izany mampiasa ny saiko eo rivo a. Efa niteneniko ihany anja hoe andao asaina terin'ny rivo fa salasala be izy. Zany raha ny hevitro manokana aloha dia ndao tsika sindriny no any amin'io madamy anty io teny izao. Koa tsy taintaina be ao ve ianja lesy? Aleo alamina tsisy atakandro zany ka. Ndao ary dia any izao mahita izy. Ndao. Salama tompoko. Salama nareo roa kely. Mipetrapetra aloha fa atao mikitringerina ianao izany zazavavy e. Marary angasa. Saotra aloha nampandroso anay sy nanome sezanay e. Marary tokoa izy io fa tena voavy nanao pansement zao zay teo. Izany ve? Dia miala tsiny aloha manakitabanao amin'ity andro alina fa misy zavatra tsy maintsy ampahafantarinay anao mantsy. Tsy maninona ka. Alefaso ary fa miainanao e. Eny e, na izany aza tsy ho ataoko lava be angamba fa zao le izy e. Mahakasika ny vola be anao izay any amin'ny banky le izy madama. Maninona tsara hoe? Eno a. Raha ny tena marina dia nangalariny raha vavinao tany daholo ny volanao tao amin'ny comptenao tany amin'ny banky. Zany e. Fomba ahoana izany e? Aza miteniteny foana ka? Tena marina izany madama, tsisy miteniteny foana amin'izany zany eo. Fangary reto any amin'ny banky tenitenenina fotsiny hoe aiza ny volany anina dia meny tokoa. Izao madama, ndana jereo ny taratasy mombamombanao raha ao amin'ny toerana nasianao azy aloha. Zany mihitsy. Aleo ary jerevako vetivety e. Fa antsoko polisy nareo raha manadala eo a. Alao jereny any mihitsy aloha fa tsy matoka antsika sindry mihitsy izy.
andro sy ny saiko dia tena vitanao tokoa ve ianitra ny nangalatra tamiko e? Tena tsy mino ny saiko raha vavy a. Aleo hidinaingana monjy azy roa ao loka. Inisy fahaverina. Maherezy anao madama, fa foana ranomasonao aloha. Maherezy ny volanao nge tsy very fa mahazo toerana tsara e. Ka tsy ilay vola loatra ny no lanamiko se. Fa inona? Ny kambanamiko mihitsy ve mahavita mangalatra amiko e. Tena tsy nampoiziko. Le ramatoa mpanampy azy iny no nampanaoviny mission rehetra taty aminao. Izany mihitsy norahoana no gadrainy izay raha tsy manao an'izay ampanaovana. Fa ho gadraina ahoana kia? Nga ny olona azo katrakatraina amin'izao fotsiny raha tsy hoe nanao zavatra mandika lalàna e. Ka tena izany mihitsy madama. Tena nandika lalàna tokoa io ramatoa io satria nangalatra ny volany mba ahafahana mamonjy ny haiko. Efa nindrana ihany hono izy fa tsy nahazo. Izany mihitsy? Izany very zareo? Eno. Aleo fahaizina kely mihitsy olo fa tena tia vola loatra ka. Ndao ary aloha nareo roa raha monjy fodiana fa za andeha eny amin'izao dia izao e. Eny ary madama. Mitandrema ihany amin'ny lafiny rehetra. Ndao ary aloha ateriko nareo e. Sady piteny ihany a. Misaotra tompoko. Dia ariveriaka izy izany raha vavy. Eny aky e. Misy zavatra resahako amin'izay dia tsy maintsy izao afa tsy afaka miandry. Iay, aleo aloha ary batan'le rano mitaingina ry aloha dia avy eo tsika afaka miresaka milamina e. Ndana ary. Tena ohatran'ny hafahafa ny fomba firesany a. Tena efa mahalala zavatra io fa aleo rangaha rehefa any amin'izay ity poziny ity a. Ny taratasiny koa no tena olana tsy tavaveriko. Tsy maintsy hotraritra eto raha vao mitavozavozy etiko. Aleo atao anatin'ny DDT dia omena anazy. Aleo hoany amin'izay. Tia aloha ny dite fa tena mangatsiaka koa ilay andro a. Eny akiko. Misaotra e. Alefaso amin'izay ary ny resaka indri fa mihaino ahy e. Tsy izany ki fa izao a. Tena tsisy hita tao daholo nge ny taratasy momba rehetra e. Ohatra hoe karapanondro, ny carte bancaire, ny chèque. Loza? Eno a. Dia tena tsy azoko mihitsy hoe iza ary ny olona vita angalatra andreny raha tsy olona te hanimba ny amiko mihitsy e. Na isandoka hoe izany efa iza moa izany raha tsy ndry. Aza mba miteniteny foana ohatr'izany moa akindry raha vavy fa za ve dia havita an'izany a. Mba miandry ny fanazavana avy amindry ary za e. Fa efa fantatro ihany ane marina e. Tsisy an'izany akia. Za ve dia havita an'izany. Ndry ihany ky mahafantatra amin'ny fasiako andreny taratasy ireny a. Raha mpangalatra androba mantsy betsaka ny zavatra azo nangalarina tao. Eno a. Aleo aloha mody anao fanina dia avy eo mody tsy mahatsiaro tena mba ahitako ny tena taonkala mpampisavy ty. Everiny fa tena nateliko izao io pozina meny any teo. Tena fanina be vetivety koa kiza. Maninona kindry? Maty reo amin'ny canapé aloha ndry fa mety miakatra angamba ny tension e. Tena maina be izany tendako izany. Sao dia nasindry zavatra ary ilay dite-ako teo e. Veloma-ky raha vavy a. Tena saika tsy neno ny tenin'izy roa kely teo raha tsy efa ndry mahavita manam-pozina ohatr'izao a. Izy roa kely ahoana e? Efa nandefa hiraka izany kala ihanja raha izany a. Tsisy mahafantatra izany fa tsy zasy izy mantsy. Zanak'ilay mpanampindry iny e. Fa dia inona loatra kiny raha tsy mifanaovana. Tsy mba azo lazaina hoe momeko andry daholo ve ny zavatra rehetra nitadiavindry tamiko e. Tsy a.
raha mba tena fanampiana tokoa ny ataondry a, tokony tsy miandry indramana sangatahany. Le farany teo izao dia nahazo camion rondry, tokony mba homendry anany anankiray fa tsy andrasana indramana isaky ny ze mihetsika e. Ka raha resaka ohatr'izany neky dia tena efa fikasana amin'ny vady mihitsy ny amin'ny andriany indray iny e, fa miandro fotoana ilazana azy fotsiny a. Iza moa no ifanampy eo raha tsika sindry e, nefa dia vitandry tsy ampisalasalana mihitsy ny manam-pozina. Tara loatra izany e, efa tsy azo iverenana intsony ny fanapahan-kevitro. Ay, veloma kindry raha vaviko tiako a. Veloma mihitsy e. Dia tena tsy mba misy alahelo mihitsy ity na dia kely akory aza. Maty aloha izay ty. Finosiko tena dia atsipy ny zalahy fotsiny avy eo. Aleo antsona mizaira ilay Rija sy ny ekipany any amin'ny mission rehetra. Anaran'ny kialan'ny ty ary anaty rano ary dia avy eo hamono ny kiala Ianja Menakavy. Za aloha andeha haka ny vola beako fa efa te iondam-bola be azy zaniko. Atsipy ary amin'ny renirano ary hoe za. Inona ary no ataoko marina e? Vao laso io dia hovaiko zavatra ao anatin'ity lamba ity dia mody fatorako tsara ka. Izay dalona intsony izay mantsy tsy hanokatra velivelan'ity lamba ity. Aleo raha nga izay mihitsy ny atao a. Sady iny fefa lasa. Efa ao amin'ny salon ao le zavatra rinary amin'ny renirano a. Dia asy vato mifatotra sao dia mitsingevana. Dia rehefa vita izay a, dia mamono fianakaviana iray eny akaiky mipaompy ambony laisany. Dia vita izay rehetrarehetra izay vao mandray volonareo. Soa ihany fa mazava ny torche an'ity telefona ity. Ohatry ary nakaiza ny vola beako tato. Oay le ty ena tsy miala mikiala Ianja iny a. Mety na raha nikiala an'iny a izany izao dia avy eo nalainy fotsiny vola rehefa lasa. Matiko tena androany. Aleo tonga dia vonjeko aingany ny zalahy dia miaraka makany amin'ny kiala Anja izay. Ndao aingana ary fa efa mitady hazava koa ny andro a. Zaho a miandry mibaiko avy aty amiko ihany vao manao zavatra. Mila fantatra aloha hoe aiza ny volako. Rehefa azo ny volako a dia afaka ataony laisany amin'izay mety amin'ny laisany. Ary tsy mity anefa amin'ny varavaran'izany e. Ary toa tsy ato koa kiala Ianja. Vonjeo e! Miatso vonjeo farany andry raha tsy teo faty. Hoana re, fa izy reto, fa manao inona atao tranonay ato? Mitady ny kiala Ianja izay e. Lasa izy. Ary nakaiza tokoa izany Ianja e. Mety lasa ny amin'ny madamy Anta angamba. Nanatitra an'ilay vola. Inona ny mampianana andry eo e? Aiza ho kiala Ianja. Tena tsy hitako re izay nandehanany teo e. Kay! Mbola tsy vody-basy izany kiala kely ity fa vao tanana fotsiny a. Tena fona re. Tena tsy hitako izay nalehany teo ahy e. Ao fa tory zalahy io dia ataovy ao anaty malilao a. Dia omeo taratasy amin'ireo kahie eo ambony latabatra ireo a, asiako soratra ho anazy. Tonga dia andrasako ery avela amin'ny vavahady ery laisany dia arao fotsiny izay alehako. Mifona re. Ary malakilaky fa efa mitady hazava ho any andro e. Mifona madama.
tena tsy ato angamy madamy antaka. Aleo moa dia aloha fa sao dia tazan-kala ihanytra eto. Raha alina miverina fa mety mba efa ato izy angamba amin'izay. Otry, ary toa mikorotana be rinnitra andry aina. Andrekako ary toa misy raha. Ary inona eo taratasy misy sora-baventy be eo ambony latabatra eo. Aleo aloha vakiana hoe. Drasa aloha. Raha mbola te ahita azy velona indry dia hoe eto aty amin'akandry azy ilay zavatra. Dia tandremo mampandre polisy fa tonga dia vonoina tsisy resaka izy. Andriamanitra, inona re nataoko e? Odio. Iza koa ary izany? Ho avy eo. Ahoana kia? Ahoana madama? Vao avy any aminao mihitsy aho izao. Ay, ianao tsy tao. Dia mandro soa aloha ianao fa misy zavatra tokony ho hitanao mihitsy eto ka. Aleo androzy tokoa aloha izany e. Tena nametraka fitoriana tany amin'ny polisy mihitsy tsy mantsy za io. Izany? Ie, dia mikaroka ny anitra e. Ay ve, fa mipetrapetra aloha ary e. Manana olana be mihitsy koa mantsy za io. Izany ve ki? Misaotra e. Fa inona ilay olana-dry e? Vakio mety taratasy ity e. Tazomin-draha vavinao any ny zanako. Andriamanitra! Dia inona kina tao amin'izany a? Le miantso polisy aloha izany tena tsy mety e. Efa sainao fanaparany tao anatin'io mantsy. Ka iza indray ny olona mety mba afaka hanampy anao amin'izany e? Izay anga dia mba manana manafiry e. Misy tovolahy izay izao no miaraka amin'io zanako io dia izay anga manao tsonaka. Mety izany ka. Dia manaova paikady mahomby tsara ary nareo fa tena vitany ny mamono an'iny zanak'indriny raha vao tsy manaraka izay teny indry e. Eno a, ny zavatra hitako mety a. Ino to? Dia mandeha mialoha any aloha za. Mba hitsikilo avy lavitra e. Dia hiantso polisy raha sendra misy sahotana. Ie, tena mety tokoa izay. Ie, ahoana ihanja? Fa inona no ilainao anahy maika be a? Tsy salama nga iaina? Ary aiza izy a? Tsy izany rivo a. Fa inona? Vakio aloha ty taratasy ambony latabatra ity nge. Ty? Ie, io. Ay, daso e. Dia ahoana ny atao amin'izany? Ka tena izay mihitsy ny sao ny atsoko anao io e. Tena miala tsina aloha ihanja raha manafina zavatra taminao izay sy aina. Fa zavatra ina nefa izany e. Ka izay roa kely alina be vao tafody mahalinge tany amin'ny madamy antana ampafantatra azy ny zavatra nataony rahavaviny sy ny vola be io tany aminareo e. Izany e. Nanatitra anay mivoaka izy noho ny avy eo dia tonga dia nipitana keny amin'ny rahavaviny dia nakeny amin'ny madamy antitra izany. Mazava izany. Tena efa niraisaka izany izy mirahavavy alina. Dia fatany kala ianitra hoe aty ho vola io dia izay no nahatonga azy nakaty teo. Maninona ary ny tsy lazain'ny madamy anta teo izany? Ay ve teo madamy anta e? Dia lahasaiza izany izy? Efa avy any amin'ny polisy izy raha ny filazany nametraka fitoriana an'ilay rahavaviny. Izany? Dia izao izy lasa nitsikilo-melohany amin'ilay tranon-drazana misy an'ny aina rehefa avy nampisehoako an'ilay taratasy sy nitantarako ny zavatra rehetra. Izany hoe telo izany tsika no mifanohitra amin'ny zareo. Mila manao tetikady mipetrapetraka tsara tsika izany Fa izao ry anja.
zarao rolo le vola anatin'ny sakosiny. Aleo asiantsika taratasy ihany ao ambanin'le vola mba tsy ahitany avy lavitra hoe niena be le vola. Azonao? Azoko ka. Ataontsika antoka mantsy satria olona tsy mena mivadika raha le madamy ihanytra iny. Tena mety mihitsy izay e. Fa ny olantsika koa izao dia hoe firy ny vatan-dahy miaraka amin'io. Aza miraharan'izany ianao fa iandraiketako ny amin'izany e. Ay, Miaramila retraité nge ny dadabe anay e. ay kosa. Makazine tamina resaka fitaovam-piadiana ny andraikitra ny tamin'izany ka misy ambina fitaovam-piadiana ohatrany hoe basy sy reny grenady reny ao amiko ao. Fa tsy tentenenina izany sao dia ianao miresadresaka an'izany. Meny anay io talohany nafatesany. Dia hainao fe mampiasa an'izany rehetra izany. Aza matahotra ianao fa efa nofaniny tamin'izany ka. Ay, Mino aho hoe fotoana tokony hampiasana azy ngambizao mba hanavotantsika ny aina. eny e, fa ndao ary anainga fa mampalahelo any izay iainy e. Maro izany. Aiza izany no akanao an'ireo fitaovam-piadiana ireo? Ery andrefa ny vohitra no nametrahako azy. Amin'ilay lalana le antsika mihitsy ny izany. Vao maika mety tsara raha izany. Tonga dia mandeha taksi ianao dia arahako fotsiny avy ato aoriana. Za mantsy handeha moto. Ay, okey ary e, mety izany. Ndao ary e. Ndao ary. Toela be ry tena. Aiza ny volako ingeny? To tena ampitsalianareo any izy izany e. Jereo maso ny mangana. Lovaka raha. Iaina. Ao tsara vendry e. Aiza ny volako e? Vonjeo ahy anja fa tena marary be daholo ny vatako a. Aza dia manatona be aloha fa basy any ity atanako ity e. Atsipazo ingana le sakosy fa tsy. Zao e. Voay aloha izy voatsipiko ity. To tena indray no mba mametraka fepetra le. Afaka tifiriko miaraka eto any tenisany dia raisiko fotsiny ny volako avy eo e. Ndraha vaviko aza tsy nampaninana mihitsy ny nanapozina aziko. Maika fa olona sady tsy taovako ny tsy volovolo. Zay fotsiny e. Tsy asiako nenina na kely akory aza ny tivitra tena. Ay, Ientry tia. tena olona tsisy fanatsony ianao ty ka. So dia verinao fahadala ry a. Tsy raharaha akory ity izany a. Efa niomana ny amin'izany koa e. Tsy ilay vola rehetra ty anaty sakosy ty fa nampirimiko ny sasany. Ary tena fetsy le kalaniny ity marina mafy a. Nefa raha voditra izao ireo dia mety tsy ho hita ny volako sasany. Zao ary e. Ao fa vahako izy. Zay mihitsy. Rehefa lasa lavidavitra izay a, dia soratako amin'ny taratasy kely ny toerana misy ny vola ambiny, dia apetrako ery ambody zavoka ery. Tandremo manao vinany amiko eo fa ataoko aza lampy tenisany a. Mivoatao ambadika atao ry zalahy. Nisy telona be kay ny afina atao ambadika atao sady tao mirongo fiadiana be izay tsy izy. Zao a. Ndrôlahy manaraka azy maka an'izay taratasy izay dia miray mijanona manisa vola miaraka amiko eto. Ndany. Aleo mba ho lasa lavitra kely azy izay vao misy manaraka e. Eny e. Fa andrasy eo vetivety aloha. Ty aloha misy kadò kely fa sao dia nieritreritra ny tsoka eo a. Tena tsy mifatotrova nyity vehivavy ity ka. Tena nitsatohan'ny antso ny tongotry hanja marina. Aleo arahako avy ato aoriana koa le rola ampanarahany azy ho vavy teo. Vehivavy tsy vanina. Inona kiny idirako amin'izany a? Andana amin'izay e. Ndao andehantsika rena. Zay. Aleo lasa lavitra kely aloha vao arahako. Tena nitofirin'le le madama le. Tena tsy maintsy hanaraka azy rola teo koa izao le ry io. Mila sarahana nefa reto fa mba ahafahana mahazo azy tsikelikely.
aleo rangalo mody droany re tsy fatina fanitso retsy iny fa tamy sainy aloha ny lahy ary fa ranana basy le tia zay ro lahy sisa tena efa reto akaikireto sady le roa lahy a ka tsika koa tsy inona tsy afaka mandeha mafy fa samy marariko fa mba lazay za rivo e ianao sy rivo niaraka anakaty moramora ihany tsy fa eny be ane izany ie zay sy rivo ny nakaty fa tsy fantatro izay ny fiainana dia madamy antako koa efa mitsikilo manodidina antsika eo ay ve rivo izany any afarantsika an'izany dia nantofiry ny le rola nanahoanareo tsisy naninona ve tsy naninona izay ka ay ary to tena nitofirinao tsy ampisalasalana daholo any ireo olona reo rivo eny nitofiriko reny fa tsisy maty izany reny ka ny tongony nitofiriko dia io tsy afaka mitsoka eo fotsiny ry zareo dahalo koa ne reny ry ainy e mendrika azy reny zay mantsy ko na zany azako tena sa ianao ka maninona zao raha mba niaraka tamin'ny polisy nareo efa maty ianao ohatr'izay satria nanana pitsikilo ane zareo reo dia vao nahita polisy dia niantso any madamy anitra izy dia vitany amindry e ao mekara fa maika hamonjy hopitaly tsika amin'reto ratra anareo reto dia aveleo fotsiny fe izany reo dahalo reo avelao reo eo e efa hita ny madamy antatafiala tato tsika dia miantso mpitandro filaminana izy hakan'ireo tena efa mipetrapetraka tokoa za mipaikadinareo telo izany ka zay mantsy mandroso e madamy anta marina eno nanakory nareo ato e zaho hitanao velonainy izao e misaotra n'le pahary marina ki zany vao avy any amin'ny polisy mihitsy za io dia zany lazainy zareo fa tratra daholo nge olona izy telo lampandroba teto an-tanàna hatramin'izay e zany tsara Eno, kosa izanyko fa mety ray amin'ireny koa izany namona ny volanamako raha ny fahazoko azy eny e fa tsara roa le efa tratra ireo e mba afaka miaina am-pilaminana ny vahoaka eto amin'ny tanàna marina tokoa ki izany to sady faly any nalahelo ihany nahita an'ilay fatiny-draha vaviko maro zany faly satria tratra ny mpanao ratsy saingy raha vaviko foana nge inona zany azy eny e rehefa hitako nareo telo nitaingina le motony alan'ny tanàna dia natsoko ny polisy dia niaraka tamin'izareo teny zany mahereza madama fa misy zavatra mampiasa kely ny lohako izay ho e asa raha mba afaka valianao alefasy fa tsy maninona e aza mihafahafa mihitsy nandritry ny resaka sianitra raha vavinao dia lazay ny fanompozinina ianao nefa io ianao io marina tokoa ki izany saingy efa nampitandremin'izy roa kely dia mailo tsara ka mody ny sotroko ilay dite dia mody fanina sy natsiary tena mihitsy efitra izy tamin'izany fa hoe maty izany no nataoko dia mba hahitako izay tena tao an-tsaina e izany koa no tena antony nandehanako aty mba hisaotra anareo telo mianaka e enjany izy zany madama tena variana fotsiny mihaino azy eto marina eny e fa tsisy isaoran'izany madama misy tenyny dadabeanay izay hoe ny olo marina tsy mba matimaty foana izany fa tena mahagaga anaty koa reto ty fiainana hoe misy ny olona tsy mpifaninona akory aminao nefa mahavita manolotra any eny nefa koa ne misy ny olona mifanampatsinay aminao fa dia tena mahavita maningotraina mihitsy marina tsy azo laviny izany madama farany angamba tazomoanareo ilay volambiny nampirimnareo e fa efa nomeny polisy anahy kosa ilay tany amin'ny sakosy iny zany ve
sao dia mba tsy mety izany madama tsy maninona vola be zany iny ve tsy manaiky an'izany no saiko ka tsy maninona ho efa hoe tsisy an'izany izay fa lasa raha misy zavatra ilainareo dia aza misalasala makeny amiko veloma madama velominareo dia mirary soa veloma madama tena kambana mitovy endrika fa tsy mba mitovy fanina tena tsy azo lavina tokoa misaotra betsaka kory fa tena zava-dehibe ny fanampiana ho anay hatramin'izay eny tokoa makasitraka malalako tsisy isaorana re zany fa mba fangatahako fotsiny manomboka izao dia hoe aleo mba tsy atsoina amin'ny anarany tsony anjy ary izy no tena tokony isaoranao ry aina fa tena nanao izay tokony ho atao rehetra izy taminao aleo mba neny no iantsona ianao raha mety ry anja manomboka izao sa ahoana eny tokoa tena efa ela ihany koa ny saky teny an'izay fa nyteneninao rivo le izy tsy maninona ka satria ianao ry aina vao vatany vonamonina eny ny reninao dia efa niraisiko tony zanako ianao eny efa fantatra izany mety hoe tsy niantso anao hoe neny fa efa hatramin'izay koa any nandray anao ho reniko mino aho fa raha teo izy dia nankasitraka anao natolotry ny malay misaraka grouponareo teo ny fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara no soratany Clément R nampitondray ny lohateny hoe adidy safitiavana no velomin'ny vero anitra Tovy Karina niaraka tamin'ny Prinsia Miranto ary Saloy nandray fiosinana totosy Tovy Ndriambololona studio ny Brod fotoana ny tantara eto amin'ny RDA